Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam-pirenena, miaraka amin'ny feo fanantenana. Rehefa milalao baolina ny mpilalao baolina kitra dia misy lalàna mifehy izany tahaka ireo lalao hafa ihany koa. Tsy mba enjehana na tafihina ireo olona izay tsy mihazona baolina, fa ny olona mitazona sy mahazo ny baolina ihany, ary izay olona hanome izany baolina izany ho an'ny namany no enjehana, na dia samy eo ambony kianja aza ny mpilalao rehetra. Izay manana baolina ihany no tafihina, ary atao izay azona ny baolina eny aminy mba tsy hahatonga azy ho mpandresy. Eny ry havana malala, toy izany koa ny fiainantsika. Raha toa ka mahatsiaro enjehina na latsalatsaina, torotoroana, fosafosaina, endrikendrehana sy atositosika ianao, hiavonavonana na koa hialonana, dia satria eny aminao izay ny baolina. Aza mba manaiky hampavarian'ireo olona sasany amin'ny zavatra tsy misy dikany ianao, ka hahatonga anao hamotsitra ny baolina efa eo ampelantananao, kanefa mbola tsy tonga teny amin'ny tanjona izay nikendrena akory ianao. Aza mijanona izany mihitsy, manana faharetana amin'ny zavatra rehetra, mifatoa amin'ny tanjona ambony indrindra izay kendrenao, fa sao dia ho lavo eo am-pototry ny fandresena ianao. Marina fa mety misy fotoana izay tsy hahafaty ny baolina, saingy izao kosa toy izy ohatrany ny lalao. Aza manaiky ho resin'ireo karazana sakana samihafa, fa tratraro ny tanjona arak'izay voalaza ao amin'ny Korintianina voalohany 5:7 manao hoe: tsy fantatrareo va fa izay mihazakazaka eo amin'ny tany fihazakazahana dia samy mihazakazaka avokoa, kanefa iray ihany ny mahazo ny loka. Oka kosa nefa ny sitrapon'Andriamanitra avokoa no anaovanao izany rehetra izany, ka asainao ilaza toy izay nataon'ny apôstôly manao hoe: efa niady tsara na tanteraka ny fihazakazahako aho, nitahiry ny finoana. Timoty 2:4-7. Amen. Dia tonga eto amin'ny fandaharana natokana ho antsika ankizy indray isika rakizy a. Fotoana fo ihany no anasananao amin'izany hiaino tantara izay efa nomanina mba hanovozana fahendrena sy lesona tena mahasoa. Menofinaritra ary o. Eritreritra tsara am'sisa. Tantara nosoratany anitra ny Irina Arivony, andrenesana ho an'ny Fanja, Zoanitra ary Naharitina. Fa maninona ianao ny tohotry ny hafahafa izany ry nanoa? Efa 3 andro izay ianao ny voamarika ohatry ny malahelohelo izany. Toa tsy miteniteny fa ohatry ny varim-bariana. Fa maninona ianao e? Ka misy zavatra mahasosotra fotsiny roneny ah. Fa inona nefa izany e? Mankarary anie io mitazona lahelo elabe io e.
tsy mahasalama fa arary fo eo ianao amin'ny farany. Ary so dia marary ianao fa tsy miteny. Marary ave dia tsy hiteny amin'eny e. Fa ahoana e? Misy inona? Ao ary fa ho tataraiko amin'eny e. Fa tsy tezitra nefiny eny a. Tsy fantatra akory izay olazainao ko inona no tokony hatezitra ka. Eny ary neny a. Ao fa tataraiko. Tantarao ary. Mba andraso ary nano rehefa andeha hianatra rariva fa tsy tafaraka mody tsika rehefa avy eo a. Mety ho tara kely a rehefa mirava zao maraina satria mbola anjaranay manadio trano. Dia tsy miandrendria zany rehefa mirava rehefa avy eo a. Tonga dia ndana mody fa mety taraiky be za vao miala ty. Ie, tsy maninona fa andrasako zany ndry rehefa hianatra rariva. Tandremo so tara fa bedy mihitsy rehefa tara. Sady mainy andro ny lohako rehefa ely ndry fa tena mafana be koa le andro. Eno a tsy tara zany a. Rariva zany nano a. Rariva zany ko. Dia inona mampalahelo amin'izany resaka izany ka? Sa tsy nandrasanao izy tamin'ilay fotoana fanaovanareo? Niandry amin'ny pako mihitsy a. Dia niaraka nakany am-pianarana mihitsy zay. Ka maninona e? Misy inona? Mbola tsy tapitra angeriny eny le izy e. Ka tohizo ary. Andeha akamaloketsy aloha fa tena may ny andro be ny lohako. Hoay! I pako ve ty? Izy ve iny? Efa nandeha mafy be mihitsy aso dia tara. Dray zany tara andry. Tena saika tsy fantatro a. Fa ahoana manahoana no? Manahoana ndry raha matokely ohatrany devoly. Tena ohatrany devoly mihitsy eo fijeriko andry a. Ay, fa nga tena ratsy be za. Ka solomaso ndry ane mainty be loatra e. Nga koa ndry nandoko tare. Jerety izy mitakosina be mihitsy. Dia tena gaga saika tsy fantatro mihitsy ndry raha tsy efa nitsika. Ndao ary fa tara e. Ndao. Tena hitako oatra nalahelo be mihitsy nge pakary neny e. Ka zany kosa ny teneninao taminy koaiza izy ny tsy alahelo? Ratsy be angeza ny ampitoviana amin'ny devoly zany ry nano e. Dia zany no. Tsy misy hevitra zany fa mandehana ianao mankany amin'ny paky. Zao dia zao. Mandehana ianao mifona aminy. Enao mihitsy ny diso dia mila mandehany aminy. Ka zangery neny efa nifona tamin'i Jesosy. Eny e. Efa nifona tamin'i Jesosy ianao. Tsara zany saingy tsy ampy. Zay mahatonga anao malahelo lava ohatran'io. Mila mandehany amin'ilay olona nanaovana fahadosoana ianao. Eny ary neny a. Andehany amin'ny paky aho zany. Zay mihitsy. Zangery neny tsy nahita toro mihitsy ny eritreritra an'izany rehetrarehetra zany e. Hitanao zany. Fa sao melohan'ny andehananao any dia inoy kely ary zanako. Tompoko. Zao ry nano ny fitenenana fehezanteny kely ray na teny kely ray ny tenenina tsy ampiheverana dia mahatonga alahelo sy fahatezerana ho an'ny olona ray. Tena marina zany. Ka tandremo tsara misisa rehefa miteny.
aleo tsy miteny toy izay miteniteny foana mampalahelo olona hafa e. enyneny a nandray lesona mihitsy androany. Tena tsara zany. Eritreritra tsara am'sisa vo miteny misaotra neny a andeha hifonany amin'ny pakinamako azy andry neny a. Mandeha anaingana saotra trarivany e. Manaova akanjo mafana tsara ianao a. Mitopoko. Zao rakizy andehantsika hiaraka ndray lesona avy amin'izany tantara izany. Oka isika hieritreritra tsara alohan'ny tenenana manomboka izao fa sao dia manao mampalahelo ny namantsika. Raha teny somary sarotra no tenenina dia aleo mangina kely aloha, indrindra fa hiteny eo mason'ny olona marobe. Dia mivavaka mangina amin'i Jesosy rakizy ny tsara indrindra alohan'ny tenenana amin'izay tsy miteniteny foana. Tena afaka manampy ianao amin'izay tokony ho teneninao Jesosy. Izany dia mandra-peona amin'ny manaraka indray ary eo. AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana. azonao atao ny mahatoky 100 isan-jato ny baiboly na ny tenin'Andriamanitra. Mifantoka amin'izany ny fiarantsika mianatra vetivety ao anatin'ny fotoana fohy amin'ity anio ity, miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitantsoa. Fa milohany anokafantsika ny tenin'Andriamanitra dia manasanao izay mba hiaraka hivavaka aminay. Raha izay ny an-danitra misaotra anao izay no ny tompontsy omenao anay ho afaka mianatra ny teninao indray miaraka amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana. Mangataka anao izay tompo mba amela ny elokay rehetra, hanasitrana ny aretinay rehetra ary hanamboatra ny fiainanay hifanaraka hatrany amin'ny sitraponao eo ampiandrasana ny fiavianao tsy ho ileny amin'ny ranolanitra. Hianatra ny teninao zahay, mangataka anao izay mba hanazava ny sainay amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Amen. Indray nandeha Jesosy dia nitenina na hoe ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona. Ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona. Ao Matthieu 4:20 andininy fa 5:30 no ahitantsika an'izany. Matthieu 4:20 ka ny andininy fa 5:30. Raha ny tantaran'ny Baiboly no tsy haivina vetivety dia ho gaga tokoa isika rehefa mahita ny fomba nitehirizan'Andriamanitra ny teniny. Natao soratanana ny takilan'ny Baiboly fahiny, tsy mbola nisy ny fanotam-pirinty. Talohan'ny sy ny fanotam-pirinty zany dia natao soratanana avokoa ny takilan'ny Baiboly tsirairay. Voatahiry ny dika tany am-boalohany nampitahina tamin'izany ireo dika taty aoriana ary dia mitovy hatrany zany. Mbola mitoetra ny dika mitovy anarivony amin'ireny soratanana ireny na ny ampahany. Na tany aloha be tany aza dia fa nisy ny fanamboarana Baiboly sandoka nataon'ireo fahavalon'Andriamanitra. Voatsy ela izay no voalaza fa nisy Baiboly anankiray izay milaza zavatra mifanipaka amin'izay voalaza n'io Baiboly eo ampelantanantsika io. Aza tao mahagaga izany, sahala amin'ny fisian'ny vola sandoka eo anatrehan'ny vola tena izy. Hita tany akaikin'ny ranomasina maty tamin'ny taona 770 ny testamenta taloha vitan'ny Hebreo soratanana, izay efa 50 na 100 taona talohan'i Kristy nanaovana azy. Tena nahagaga fa ireny oronana ireny satria oronana ny nanaovana ny soratanana tamin'izany fotoana izany dia naharitra 2,000 taona tsy levona mihitsy, ary nahitana fahamarinana
zay mitovy tsisy valaka amin'izay voasoratra ao amin'ny testameta taloha ao anatin'ny baiboly vita ampirinty amin'izao fotoana misy antsika izao. Zany dia pirofo mivaingana maneho fa tena azo itokisana ny tenin'Andriamanitra ary marina ny lazain'i Jesosy hoe ny teniko tsy mba ho levona. Ny ankamaroan'ny testameta vaovao izay nisoratan'ny apôstôly dia nataon'izy ireo niendrika taratasy izay nalefa tany amin'ny fiangonana kristianina izay niorina taorian'ny fahafatesana sy ny fitsanganan'i Kristy. Baiboly soratanana maherin'ny 500 isa na koa voasoratra tamin'ny ampahany ao amin'ny testameta vaovao no miranty any amin'ny tranombakoka sy ny toeram-boky lehibe any Eoropa sy any Amerika any amin'izao fotoana izao. Ny sasany amin'izy ireny aza dia efa hatrany amin'ny taonjato faharoa no soratana. Amin'ny alalan'ny fampitahana n'ireny soratanana tany am-boalohany ireny amin'ny baiboly izay ampiasaintsika amin'izao fotoana izao no ahitana mivantana fa ny testameta vaovao ihany koa dia tsy niova mihitsy hatramin'ny fotoana nanoratana azy tahaka ny testameta taloha ihany. Amin'izao fotoana izao ny baiboly na ny ampahany avy amin'izany baiboly izany dia efa voadika amin'ny teny pirenena sy ny fiteny paritra misy hatrany amin'ny 90 ary io boky io rery na ny baiboly no maro mpividy indrindra maneran-tany. Ny faminaniana rehetra izay voalaza ao anatin'io baiboly io dia voamarina ny fahatanterahany. Ary ny fikarohana ataon'ireo manam-pahaizana manokana izay mpikaroka ny rakitry ny ela ny arkeolôga zany voatahiry eny amin'ireny toerana ny sehoan'ny tantara voarakitra ao anatin'ny baiboly ireny dia manam-pirofo hatrany hatrany ny fahamarinan'ireo zavatra voasoratra rehetra ao anatin'io baiboly io dia tsapa mihitsy hoe fitaovana ihany tokoa ny olombelona izay nampanoratina azy fa ny fanahin'Andriamanitra no nitandrina ny fitariana n'izany amin'ny atsipiriany mba tsy hisy teny izay mifanipaka amin'ny sitrapon'Andriamanitra voasoratra ao anatiny. Nahita takelaka tany manga sy tsangam-bato ny manam-pahaizana ara-tantara izay namantara ny anaran'olona, toerana, tranga izay tsy fantatra raha tsy tao amin'ny baiboly irery ihany. Izany dia manamafy ny mahatenin'Andriamanitra an'io baiboly io. Aka ohatra isika izay voalaza amin'ny Genesis 1:30 no raisitsika momba ny Abrahama sy ny fianakaviany izay niala tao amin'ny ora ny Kaldiana akany amin'ny tany Kanana. Koa satria moa ny baiboly irery ihany no miresaka momba ny ora, ilay toerana niaingany Abrahama sy ny fianakaviany, dia nisy manam-pahaizana sasany laza fa tsy nisy mihitsy izany tanàna izany. Foroporonona izany. Kanjo hitan'ny mpanao fikarohana ara-tantara taty aoriana tao anatin'ny tilikambon'ny tempolo tany Iraka atsimo, ny andry anankiray nahitana soratra lavalava nisy ny anaran'ny tanàna hoe Ora. Taorian'izany no nahitana fa i Ora dia tanàna ny roborobo tokoa niaraka tamin'ny kolotsaina ny velatra tamin'izany fotoana izany. Efa dino nefa ny momba n'io tanàna io fa ny baiboly kosa ary ny baiboly ihany sisa no mitahiry ny anarany, mandra-pahatonga ny fanamarinana nataon'ny angady ny mpanao fikarohana ara-tantara fa tena marina voalaza ny baiboly. Raha amin'ireo ohatra maro teo amin'ny fikarohana ara-tantara ihany ny tantaran'ny Ora izay nanamarina ny mamaro-pototry ny baiboly. Efa andresantsika teo ny fahatanterahandreo faminaniana voalaza ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ary mampitolagaga ny fahatanterahany. Ho resantsika manaraka ny mikasika an'ireny faminaniana tanteraka ary mahaliana ireny ny mamantatra azy. Fa eto am-pamaranana dia misy tantara marina anankiray tena niseho tokoa izay tianay mba hozaraina aminao. Taona maro lasa izay dia nisy tanora zazalahy anankiray mbola mpianatra nitaingina fiaran-dalamby. Rangahy lehibe fa antitrantitra tsotsotra fitafy no teo akaikin'ilay tovolahy. Ilay rangahy lehibe dia variana namaky sy nandinika ny baiboliny tamin'izay fotoana izay.
dia tsy aritry ity tovolahy ity no nahitan'izany dia niresaka tamin'ilay lay antitra izy ary ny teny hoe Ramosea, mbola mino an'ireny boky lany andro efa hatry ny fahagolatany ireny ihany ve ianao? No sady mikakakaka mezy miteny an'izany a dia nitoizany ihany ny teniny hoe zaho aloha tsy mba mino an'ireny adalany ireny e. Zao ny torohevitra omeko anao Ramosea, hoy ihany ilay tovolahy noho ny teniny. Ary io ery amin'ny varavarakely iry ny baibolinao. Iny baiboly vakianao iny fa tsisy ilana azy tsony dia enaro zay ambaran'ny siansa. Namaly moramora ilay rangahy lehibe ny teny hoe ny siansa tsy azoko izany siansa izany, manontany ianao ary tovolahy. Hoy ihany ilay rangahy lehibe, iza ary no afaka anazava zay tena mitranga marina ompon'ny olona ao? Mba valio aho, iza no amala ny fanontaniana momba ny fisiany zao tontolo zao marina? Avy aiza marina sika? Inona ny tena dikany sy antony fiainana iainantsika amin'izao fotoana izao, ary inona ny zavatra hitranga any aoriana? Angamba mba afaka mamevaliny marina amiko mikasika an'ireo fanontaniana ireo se. Dia noverin'ilay tovolahy fa nandratra ilay rangahy ny teniny ka mba hisorohana ny fandratrana azy bebe kokoa dia hoy izy hoe mba azonao mena avy ny adresinao Ramosea dia andefasako boky vitsivitsy ianao mba hanampiananao amin'izany resaka siansa izany. Dia nikarohan'ilay rangahy lehibe ny paosiny lobaka zay teny aminy ary dia namoaka karatra kely avy tao izy natolony an'ilay tovolahy. Rehefa nijery ilay karatra nefa ity tovolahy ity, namaky ny anarana teo amin'ilay karatra sy ny asan'ilay ray aman-dreny dia niova ny endriny, sanganeny izy, menatra tsy nahateny no sady niondrika. Tsy nahajery ilay rangahy intsony izy. Fa inona ny soratra hitany tao amin'ilay karatra kely ho ianao? Ny anaran'ilay rangahy, Louis Pasteur, direktora ny ivim-pikarohana ara-tsiantifika ao Paris. Ry namako, tadidio fa tsy misy boky izay heverintsika ho tsara lavitra sy ambony ka afaka mamaly ny valim-panontaniantsika rehetra, na ny momba ny lasa, na ny ankehitriny, na ny ho avy, amin'ny fomba azo antoka afa-tsy ny baiboly irery ihany. Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, hoy ny volazan'ny Hebreo 4:12. Manasa anao ary mba hazoto handinika an'io baiboly io ary hamaky izany amin'ny fototsotra, tahaka ny tsy mbola nivakianao mihitsy. Angatao ny fanahin'Andriamanitra hanazava aminao, izany hoe mivavaha amin'Andriamanitra milohan'ny hamakianao azy, mangata fanazavan-tsaina dia ho hitanao fa tenin'Andriamanitra tokoa ny baiboly ary mitondra fanantenana ho anao na amin'izao fiainana izao na amin'ny fiainana ho avy. Amen. Hitako ny teninao raio, nandramako ho fiainako, tsapako fa tsara sady mahasoa. Teny mitondra fiadanana, marina tsisy kianina, velona sady mahery, toy ny saba trarolela. Ny teninao zay nomenao hoary tompo, terasikio fasarobidy amikio. Satria teny somahafaly, zay manova fosy fanahy, ka mitarika hanao ny marina. Koraisikio ampifaliana, ianarako ampitsikina, fa fia nanamandrakiza. Tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana.
faly tafaraka amintsika tanora amin'ny alalan'izao fandaharana tanora mandray andraikitra izao indray ny ekipan'ny AWR feno fanantenana. Andray lesona mahakasika izany tanora mandray andraikitra izany indrindra isika amin'ity anio ity miaraka amin'ny namana Elion Andremitantsoa. Tsy hampiandrelanao izay fa ndeha hanompoka avy hatrany fandaharana isika amin'ny alalan'ity tantara iray ity dia samy mihaino tsara ary mandray lesona. Andray andraikitra tantara no soratan'ny fanjaniaina andrenesanao ny mpanoratra Sam ary Nardina. Siza ataovy malaky ny sakafo fa maika tsotsotra. Ajay, andraso kely kosa aloha fefa ho vity reto pasoko reto sady tsy maika ne enao androany. Io pasoko io mihitsy no mila janona fa tsy maika. Ny vavoniko tsy mandry an'izany Nenyo, efa voazaitra ve le patalohako menamena rovotriny fa hoentiko rapitso. Ajay, adiniko fa revona nenjika nyreto zaitra reto andraso rehefa ny ankosy neny nakaiza moa dada teo lasa ao anefitra ilany ao izy ry marinety ay dada rapitso ane farany anomezana n'le volany ampianarany volinina le sara ampianarana sy vidim-bokiko angatsy tadidiny dada. Ohatrinona indray zao zany? Dado, za mba evidany teny izy fa manaikitra be tsy atonina tsony eny ety eo. Aza mengetsa nary laza kapa aloha anaovana. Efa marary be aneny tongotra ry dady. Dia mitsaikotraiko be ary efa mandeha mianatra. Dia ahoana zany le vola ary dada? Ndeha any amin'ny reninareo alaina. Ka efa nteneniko aneneny fa tsy manana izy fa hoe aty aminao ony. Alay vo any amin'ny reninareo fa tsisy aty. Dada tsy manana ane ony izy. Mampalahelo aneneny fa tsy manam-bola tsony izy. Dia nikirariko tsara. Mangina aloha Ka fa indra matoa iny ve mba misainy Siza inona ihany aloha avy zany vola tediavy marinety zany ndana lay voany amin'izay. Tsy misy vola ampy andoavako an'izany atiriko loha sady mba anjaranao indray zao no mandohan'ireo fa dia za foana ve. Fa ahoana mihitsy moa ny fitantananao vola ary Siza. Voaviny ianao no nomena vola dia laninao sady. Za zany maty miasa fa nareo manao fafikatrana fotsiny. Claude, aza malaky misendoatra fa lanjalanjao tsara zay lazaina. Tsy misy manao adalana eto fa mba adin'io tsara ny fisondrotry ny vidin-javatra. Ny adidy sy ireo kojakoja isan-karazany ilaina atao tokantrano. Zany tsy hitanao fa ny manome tsiny sy ny manilika ihany ny fantatrao. Fa adidy amin'iza foany ty mandany voly ty dia kojakoja amin'inona ihany koa. Fa nareo zany ato dia tsy mba mahay miafo mihitsy fa manao zay tany kibonareo fotsiny. Mba atao mifanaraka amin'ny vola miditra amin'ny fandaniana raha matotia. Mbola tsy hay foana ve zany Siza nefa efa firy taona ny ainana. So dia enao ary ny tokony hampatsahivona an'izany. Maninona? Mifandamina tsara aloha nareo vato fa tsy mety ane zao. Mandehana mihitsy aloha nareo da fa tsisy idiranareo zany. Laza, ahoana topo? Ndana lamino ny efitranonao fa marinety mijanona eto ihany. Ka ifanala baraka eto zany? Tsy izany ka. Sady zazakely tsony ene marinety fa efa manomboka mialehibe. Aleo izy afantatra tsara ny zava-misy mba andraisan'ny lesony eo amin'ny fiainana melohany anambadiny mba hisoroana ny toy izao.
toy izao inona zao no izy rokolô voalohany tsy olona mitokamonina akory ianao io na mahavita tena ka tsy anao adidy amin'ny tany amamonina faharoa ovinatra izay nyvadintsika moa ianao io no nyresaka tamiko hoe ahoana ny fomba hitantanana ny volantsika ahoana ny amin'ny vola tahiry ny sakafo ny fitafian'ny ankizy fa de zay tianao omena ihany ene no omenao ahy ko za no mikaramako fizanga mipetrapotsiny ato ka akoatry ny asa ataoko atao tokantrano mbola manjaitra mba hampidiram-bola sa rehefa tsy miasa braona kely karamano ianao de tsinitsinina ka zay indrindra efa mampidi-bola ianao de mbola omeko anao daholo ny karamako tatany ho tody hatramin'ny farany volana ny vola raha ny totalim-bola omenao ane ka tsy ampy tapa-bolana de lany sakafo fotsiny taiza zany nahitana ny ambiny nefa sika mba mihinana trany mahavita didy ihany mitafy ihany ka zay ane le fifanampiana ramatoa zay ny nangalako anao ho vady anampy sady diavinao avadika andray ny rasaka ny vavy ny lohany lahy tsy niteny an'izany fa ny tokony atao de mba mifanampytsika sady tsy atao piasa neny nangalanao tany amin'ny ray aman-dreniko ary fahatelo ny ambiny karamanao isam-bolana ataonao aiza foana tsy mariny zany fa za mifampitsaratsara ary tsy zazakely koa ka adiadiana sy aramaso ohatr'izany sady zay koa ve tsy hiala voly aza malaky misendoatra ry Claude ary ny zava-misy ane ny lazaiko fa tsy mitsara tokantranontsika ane ty fa tsy aharery manambady amanjanaka ho velomina ianao fa za tia tena zay le tena tsy tiako zay tohatra ny za foana rangany diso atao amin'ity trano ty nareo anjely zay filazanao azy tsy ahoako fa ny zava-misy ny lazaiko impiry moa ianao io ny nandony saram-pianaran'ny marinety ka tsy mimenomenina santionany fotsiny zay ny nilaza kely moa de ka za anefa nilaza taminao fa any amin'ny fianarana moramora ho ahy izy ampianarina ianao no milingilingy any amin'ny tsy takabola any fa zanakao ve io sa tsy zanakao inona ny antony esanao sady tsy anao ihany akory no mireharery hoe ny any zanako mahay be mianatra riananiny ok zay ry izy mivady maninona raha mifampiresaka de atao zay fanarany mpivady ane nareo fa tsy hoe mpiaramonina fotsiny ka samy manany neritreretiny angairy marinety ka tsy mety ane tsy azo terena ny olona fa rehefa mandreraka aleo misitaka kely makamaka sainany am'izay mampitonotony any de zany ve ny averin'ny data fa vahaolana mandra-paoviana mandra-pisaraka sa mandra-maty aiza kosy ny fa asa filaminana no irariana ary marinety fantatrao tsara zao ny zava-misy de zao adala ny toandrainy sy ny reniny mba zay ahy tena nandray lesona mihitsy ka ary tsy adiniko mihitsy anytsiko ny diako indrindra rehefa anambady aneriana any fa tsy zao akory tena tiako modely ny fiainako araky nampianarina anay hoe aoka ho tonga fianarana ho any miny ianao amin'ny fiteny amin'ny fitondratena amin'ny fitiavana amin'ny fahadiovana sy ny sisa tena za mihitsy mba irariako de marina mihitsy any koa le lazainy eny fa tokony fanoana sy fakatiana nareo mivady kiala kely tikio de mianakendry manohana andreniny eo ka nanenina zany data nanambady aneny anga ianao mahita ohatra ny otsonina ho any amin'ny farany tany aza tsisy mahasolo an'io fangazany loatra kosa ny tiako lazainy tsisy olona tanteraka ny ery dada sy neny fa mbola azo atao tsara manarina ny tsy nety taloha zay aloha sady sika ny kristianina nampianarina ifamela heloka sy vavaka mandraka-riva na tsy misy ny olana indrindrandrindra moa rehefa misy ny olana taloha zao sika nazoto ny ara-mivavaka foana
dia miaraka mianatra ny tenin'Andriamanitra. Fô zao dada hoe reraka miasa dia neny tezitra amin'ny dada fa masika amin'ny eny foany dada, dia lasaka mivavaka tsotra ny talohantsony ny ato an-trano, dia zao voka ny miady foana. Mba kely mandray andraikitra mihitsy ty zanako vavy ty le retsy a. Eny e, azoko ny tindry lazainy ratsy be le tokantrano manalavitra an'Andriamanitra. Tena marina kosa aloha zany e, sady tsy misy zavatra tsy ho voalamina rehefa tena mivavaka ne le retsy e. Entare ratsy tokoa ny tsy azo ovana fa ny toetra ratsy azo elana e. Tena marina mihitsy zany. O ramatoa, manomboko zao a, dia aleo hifanaraka sy hifandamintsika ny amin'izay tokony atao rehetra fa marinety aza le retsy mahay an'izany e. Tena azoko tsara ny lesona ary dada sy neny a. Ary aza matahotra fa anampy any neny foana manomboko zao dia tsy maninona fa aleo ary aloha hijanona le saram-pianarako rehefa mbola tsy misy e. Iezakako anazava amin'ny aty zanona hoana ary marinety a, ny aty zay aza vita ihany ko. Marina zany. Ohatrinona moa le izy teo fa ho alohako retsy a. Dia inona daholo ny zavatra ilainareo da fa ho jerentsika sa hoana reniny? Ary aizy laza kely teo e. Tena mety mihitsy zany rangahy. Dre laza ahoana to? Avia ty zanak dada. Ividianana kiraro sy tenisy amin'izay via. Fanga nitatra kiraro ray koa le tenisy e. Efa samitsy atonina ny le izy ry daty e. Efa naforotra aza ny vodin'le kiraro mba ho tafiditra ny tongotra. Eny letsy a. Ary inona kosa ho any mba tineny e. Lazao fa ho ataoko. Oe sotra dada sy neny a. Betsaka. Faly mitafatafa indray amin'ny tanora zandry rehetra naizanaiza misy antsika na eto Madagasikara na ny ivelan'ny Madagasikara, satria mpanaraka tsy tapaka an'ity fandaran'ity ianao. Miaraka aminao ny zokinao Elion Andriamitanso. Arapaina manokana ireo tanora zazavavy anjatony, tena anjatony maro satria ronjatony farafakeliny amin'ny tanora izay nandray fiofanana tamin'ireny zazavavy ireny. Faranteo dia 500. Tompontsoa lehibe ny fahafahana mandray toromarika sy fahalalana takan'ireny. Manentana anareo zahay tsy handray fiofanana fotsiny fa hiaina amin'izany sy anaparitaka an'izany, ampafantatra an'ireo namantsika izay tsy mba afaka nanatrika tany. Hanamafy, hanatsara ny fiofanana sy ny fianarana efa nomenantsika ny fanarahana an'ity fandarana ity. Tazanay tamin'ireny fiofanana ireny tena tsapa fa anisan'ny ankafizitsika mpiofana rehetra mihitsy ny mahita an'ireo mpilalao tantara eto amin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana nampita afatra tamin'ny alalan'ny tantara. Dia izany no natsapanay fa azo atao zany ny mbola manohy an'izany eto amin'ny fandarantsika. Dia ary tafatafa kely indray isika miainga avy amin'iny tantara fohy na rahantsika teo iny. Miasarotra ny fiainana, irana mahita zany atraizatraiza maneran-tany. Raha tsy vahaolana ho an'ny fiarahamonina ianao isika tanora dia tsy maintsy olana sy ho vesatra ho an'ny fiarahamonina. Aoka tsy ho adinoantsika izay. Ary manomboka eo amin'ny fianakaviana misy antsika ao izany. Ny tanjontsika moa amin'ity fandaran'ity dia ny atonga antsika tanora ho vahaolana fa tsy olana amin'izay toerana rehetra misy antsika, amin'ny toerana rehetra alehantsika. Na eny ambony taksi borosy aza,
ary amafisina ihany fa manomboka ho atokantrano misy antsika izany amin'ny fiarahamonina miaraka amin'ny dada sineny zoko sy zandry ao ny fianarana an'izay. Zao ny torohevitra mazava sy mahitsy nomen'ny apôstôly Paoly ho an'ny tanora rehetra ao amin'ny Timoty 2:4-12 Timoty 2:4-12 manao hoe aoka tsisy olona nao tsinotsinona anao no ny atanoranao fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondran-tena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Aoka tsisy olona nao tsinotsinona anao satria tanora ianao. Ny fotoanan'ny fahatanorana no fotoanan'ny fahatsarana amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainan'ny olombelona. Matanjaka indrindra ny olona eo marani-tsaina ary manana fahafahana mivelatra izay tsy mety ho azony intsony rehefa tsy azony ao anatin'ny fotoanany fahatanorana io. Noho izany dia halan'ny Satana mihitsy ny fahatanorana. Satana moa dia ny faharatsiana no maha izy azy. Ka raha vitany manapotika antsika ao anatin'ny fahatanorantsika dia vitany hanapotika antsika amin'ny fiainantsika manontolo. Noho izany dia ilaintsika mifanoro-hevitra zoky sy zandry ray aman-dreny sy zanaka amin'ny fandarana tahaka nytony amin'ny fiainana andavanandro. Raha miteny eto ny apôstôly Paoly amin'ny Timoty izay mbola tanora tamin'izay fotoana izay hoe aoka tsisy olona anao tsinotsinona anao satria tanora ianao. Ary mihoatra noho izany aza hoe aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao. Io dia tena mahagaga. Mieritreritra isika tanora fa ny lehibe no modely fa eto dia lazainy mihitsy fa afaka ho modely ho an'ny rehetra zany ny tanora ao anatin'ny lehibe, ao anatin'ny mpino rehetra. Ary amin'reto lafiny tena saropady reto indrindra no iresahany an'izany hoe ho modely ho an'ny mpino izany amin'ny fiteny, amin'ny fitondran-tena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana ka tsy ny lafiny rehetra mihitsy ve ny voafintina ao anatin'izany. Ary azo atao izany matoa voalaza. Ary be deaibe ny tanora tonga modely ho an'ny fiarahamonina nisy azy. Tsy mandeha ho azy anefa izany fa mila ezaka atao ambavaka. Misy ireo tanora resy lahatra fa tsy ilaina ny mikosomaso na mimenomenona eo anatrehany olana miseho satria tsy maintsy misy izany raha mbola eto tany. Fa ny miezaka mitady izay vahaolana azo ny entina ao anatin'ny toerana misy azy izay no ataony. Ary ny tanora manana an'izay fehi-kevitra izay dia tsy maintsy tafita eo amin'ny fiainany. Ohatra ho antsika ilay tantara tsotra na rahantsika teo. Azo ny ankizy sy ny tanora rehetra atao ny mitondra vahaolana mety ho vitany na aiza misy azy ary manomboka ao atokantrano ao izany. Na mety tsy manana vahaolana sahaza tanteraka ny olana miseho azy ianao dia farafahakeliny mba tsy hanampy ny olana efa misy ny fisianao dia lasa vesatry ny fiarahamonina ianao. Ny tanjona nefa dia ny hatonga ny tanora ho vahaolana fa tsy olana. Dia mametraka fanontaniana isika hoe inona nefa izany no mety ho karazana vahaolana azo ny tanora raisina manomboka ho atokantrano ao. Dia haka ohatra vitsivitsy sika ary mba ahafahantsika misaintsaina sy mieritreritra izay mety ho entintsika ihany koa. Ny fahitantsika teo aloha ohatra dia mazava tsara fa azonao atao no mipetraka amin'ny toeran'ny mpampiavana, mpamahaolana eo anivon'ny mpianakavy amin'izay mety ho vitanao. Raha ataonao ambavaka izany dia tena mahomby ary betsaka no efa nahita fahombiazana fa mila atao ampahendreny izany mba hatonga an'izany hahomby. Mety ilana faharetana indraindray isika mba manolokevitra ampahendrena mihitsy fa matetika moa ny olon-dehibe amin'ny maha-olon-dehibe azy dia manana ampo amin'ny maha-olon-dehibe azy fa reny afatra madinidinika mba alefantsika ireny tafiditra ao anatin'ny sainy na tsy ekeny ambava eo masonao azy. Azonao atao ny mangataka vavaka amin'Andriamanitra
hanome hevitra sy hanome fahendrena milohan'ny hidirana ao an-tsehatra tahaka nataon'ilay tovavy teo. Zaza izy kanefa afaka nitondra vahaolana teo anivon'ny tokantrano. Tsy voatery teny koa anefa fa mety ahomby kokoa amin'ny toe-javatra sasany ny manome modely, indrindra fa eo amin'ny mpianadahy ohatra. Anisan'ny mampimenomenina ao an-trano ao ny hoe tsy fahaizana mamerina ny zavatra amin'ny toerany, sa tsy izany? Anisan'ny zavatra madinika mampifahamaly matetika ny mpianakavy izany. Ka raha manome modely ianao hoe rehefa ianona no mandray zavatra anankiray dia tsy maintsy averiny amin'ny toerany na maika tohinina azy izy. Izany dia efa modely tsotra kanefa manana ny asany sy manana ny akony, ary jereo fa na rehefa lehibe aza na efa samy manambady aza dia efa fampitanisa n'izany hoe ianona nampiavaka n'iny zokina iny, izandrina iny, faravavina iny tao an-trano tao. Izy na maika tohinina aza tsy maintsy mipetrapetraka tsara ny fandamina ny zavatra ataony, tsy maintsy mipetraka amin'ny toerany zavatra rehetrarehetra. Tena tsy adiniko mihitsy. Hitanao zany? Ary zany dia lasa toetranao na rehefa manambady aza ianao, rehefa miasa ianao. Takan'izany koa ohatra ny fahasahiana manao dingana voalohany rehefa misy olana ara-pifandraisana, ary tsaroa fa tsy manambany izany. Ny olona ambony manana toe-tsaina ambony aza no tena mpanao an'izany, ary tsaroa fa Andriamanitra mihitsy anie no nanome ohatra voalohany tamin'izany tany Edene rehefa nisaraka tamin'Andriamanitra Adama sy Eva tamin'ny alalan'ny safidy diso nataon'izy ireo vokatry ny fitaky Satana, dia tsaroa fa Andriamanitra indray no nanao dingana voalohany tady azy ireo. Izy ireo nandositra an'Andriamanitra satria menatra, fa Andriamanitra nanao dingana voalohany tady azy ary nanao planina mihitsy amin'izay azy. Nanambany an'Andriamanitra ve zany? Ary betsaka ny olombelona efa nanao tahaka an'izany. Mety amin'ny fomba samihafa no ahafahana manao an'izany ao an-tokantrano ao, na tsy ambava aza. Fa andramo tsy manambany zany. Ny olona ambany eneny tsy afaka midiny satria lasa ny ambany tany angamba izy, fa ny olona ambony afaka midina. Ka tsy manambany ianao ny fidinana fanaovana dingana voalohany. Tsy mora, tena tsy mora, fa azo ataony mianatra an'izany tsy kelikely ambavaka. Anisan'ireo fomba ahafahana fanentana tsara indrindra koa ny fanomezana modely eo amin'ny lafiny rehetra. Anisan'izany ohatra ny ara-pifandraisana amin'Andriamanitra. Matetika dia ny ohatra omena no mandaitra lavitra noho ny moral, na ilay fananarana mitohy tsisy farany, na toroteny lavabe. Ilaina ny fanentanana, ilaina ny fananarana, fa raha tsy arahana modely ampihariny mpanentana izany dia maika hanimba zavatra be dehibe. Mahatonga an'ilay fomba fiteny hoe mpitaro bato vilam-bavy. Aka ohatra sika ny fifoazana maraina ohatra mba hahafahana manokana fotoana hamakina ny tenin'Andriamanitra sy vavahana manokana, dia anisan'ny fanentanana hifanaovana hatrany am-piangonana izany. Ny modely ny tsara sy mandaitra indrindra, io ny mandaitra indrindra. Mety miteny hoe mifoaza maraina rakizy orzalahy mifoaza maraina manao fanatanjahantena, mivavaka mandinika tenin'Andriamanitra, fa raha vao tsy mifo maraina tsy vita l izy. Zany zavatra zany raha misy manome modely dia mandaitra lavitra noho ny fitenenana. Takan'izany koa ny lafiny hafa rehetra, ary ho lasa toetranao hatrany ampiasany zany rehefa nizaranao tao an-tokantrano. Averina hatrany izay. Indrindra moa rehefa manambady manana tokantrano ianao. Ary ity anisan'ny mahasositra sy tsy mampandroso antsika ny mahita olona lany fotoana amin'ny fimenomenonana sy ny fanoliana amin'ny hafa ny olana mahazo azy, na mety marina aza zavatra lazainy hoe nisy tsirariny natao azy. Zavatra tsy maintsy misy zany tsirariny zany tompoko raha mbola eto amin'ity tany ity sika, ary mety marina mihitsy na ny fomba fitantaranao azy aza. Kanefa zao ny tadidio,
tsy mbola nanome vaolana na ho aniza na ho aniza ny fimenomenonana sy ny fanoliana amin'ny hafa fotsiny. Fironan'ny olona maro amin'izao fotoana izao mantsy manilika andraikitra menomenona fotsiny, na marina aza tsy pihana foana, na marina aza ny fisiany tsirariny na azo anao eo anivon'ny fiarahamonina dia tsy hitondra vaolana ho anao sy ny ho avinao velively ny fimenomenonana sy ny fanoliana amin'ny hafa. Meza mitady vaolana, ninonninona miseho, na iza nahatonga an'izany, fa sady asoanao zany no asoany hafa. Ohatra ihany ireo nomenareo azotsika toizana lavabe amin'izay le izy. Averina ihany ary fa rehefa tsy vaolana ho an'ny fiarahamonina ianao dia tsy maintsy olana ho lasa olana sy vesatra ho an'ny fiarahamonina mihitsy. Sahia mandray andraikitra, ahasoa sy ahatsara no avinao sy ny hafa, ary manomboka ao tokantranao zany isany dia ho lasa toetranao mihitsy zany. Andramoanie dia ho gaga ianao amin'ny vokatra zany, na eo amin'ny toetranao sy ny fahasalamanao ary ny fifandraisanao amin'ny hafa. Eo amin'ny toetranao dia lasa olona mpikaroka vaolana ianao any amin'ny toerana rehetra alehanao, dia lasa ilain'ny olona ianao lasa olona pozitiva ianao zany hoe mpijeriny lafy tsara ny mandrakariva, ahafahanao mahita hoe inona ny vaolana mety eo anatren'izao olana zao, fa tsy hijanony menomenona fotsiny. Dia andramo fa ho gaga ianao, fa lasa ho faly lava, ho salama, satria tsy miferinaina. Ary ny tena anisan'ny afinaritra dia izao afinaritra ny olona ny mifandray aminao. Rehefa hitan'ny hafa ianao fa olona modely, na amin'ireo lafi ny resantsika ireo fotsiny aza, fa tsy olona mpanilika andraikitra sy mpimenomenona, dia ahasarika olona maro mifandray sy mifanampy aminao naiza lehanao. Andramony ary averimberiko aminao mihitsy izay tsy ambaratelo vitsy mpampiatra izay. Izay ny tombontsoan'le hoe tanora mandray andraikitra, fa tsy mpimenomenona na mpanilika amin'ny hafa fotsiny, na mety marina aza ilay tsirariny miatra aminao. Amin'izay fotoana izay dia ho tsapanao raha-baky-teny mihitsy ny fahamarinana io tenin'Andriamanitra io manao hoe tsy hisy olona anao tsinotsinona anao. Ary izay no tanjontsika amin'ity fandarana ity. Ezahantsika lefa tsy kelikely eto ireo lafiny nanentanana an'ity moto modely amin'ny fiteny, amin'ny fitondrantena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Ary enoko fefa mba misy oetreretina sady aloha izay fifanankalozan-kevitra kely nresantsika teto izay andraisana fanapahan-kevitra sy ampiarina, satria raha tsy ampiarina tsy misy heviny eo amin'ny fiainantsika izany. Ary raha misy fanontaniana na fanamariana na soso-kevitra na fijoroana ho vavolombelona dia aza mihafahafa manoratra amiko amin'reto laharany reto 034 06 797 62 034 06 797 62 na 033 07 170 70 033 07 170 70 na manoratra amin'ny MP AWR Malagasy. Zay ny MP amin'ny Facebook AWR Malagasy, na amin'ny WhatsApp betsakitsika efa mampiasa WhatsApp plus 261 34 06 797 62 plus 261 34 06 797 62. Zay no ela fa dia manao mandrapitafa indray ny zokinao Elion Andriamitansoa. Zay no masaka azo naroso anao teto androany. Antenaina fa nandray amposina kalesona tamin'izay naroso teto ianao. Andriamanitra ny fiadanana ne hita sy hiaro ny safidy tsara izay ataontsika tsirairay. Namanao fanjaniaina no nanolotra ny fandaharana tanora mandray andraikitra ho anao teto androany, niaraka tamin'ny teknisianina Rila. Tompona andraikitra ny fandaharana Elion Andriamitansoa. AWR Téléphone 034 06 797 62.
fa ny teninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista Maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Finaritra ry mpiaramianatra namana, manasanao anaraka ny fianarantsika ny amin'ireo lesona momba ny finoana ao amin'ny bokin'ny Josoa. Miaraba sady manasanao aratra amin'ny farany ny mpiaramianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Nosoratana teo amin'ny vato, izany ireny lohateny hodinitsika anio. Inona moa ny voatantara ao amin'ny Josoa toko 9 andininy 12 ka hatramin'ny 15 ary inona ny dikan'izany ho antsika ankehitriny? Manasanao iara-maka andreo andinireo. Josoa toko 9 andininy 12 ka hatramin'ny 15. Dia nosoratany teo amin'ny vato ny dikan'ny lalàn'i Mosesy izay efa nosoratany teo anatrian'ny zanak'Israely. Ary ny Israely rehetra sy ny loholona sy ny mpifehy azy ary ny mpitsara azy dia nitsangana teo andaniny roa amin'ny fiara teo anatrian'ny Levita mpisorona izay nitondra ny fiaran'ny faneken'i Jehova, na olona hafa firenena na Israely. Ny antsasany nanandrify ny tendrombohitra Gerizima ary ny sasany nanandrify ny tendrombohitra Ebala, arak'izay efa nandidin'i Mosesy mpanompon'i Jehova fahiny mba hitsodran'ny olona Israely. Ary rehefa afaka izany dia namaky ny tenin'ny lalàna rehetra izy, dia ny fitahiana sy ny fanozonana arak'izay rehetra voasoratra eo amin'ny bokin'ny lalàna. Tsy misy teny tamin'izay rehetra nandidin'i Mosesy izay tsy novakian'i Josoa teo anatrian'ny fiangonana, dia ny Israely rehetra mba amin'ny vehivavy sy ny ankizy madinika ary ny vahiny izay teo aminy. Ao amin'ny Deutéronomie sy Josoa ihany no iresahan'ny baiboly ny amin'ny tendrombohitra Ebala. Teo amin'ny tendrombohitra Ebala sy Gerizima no nanononan'ny Israely ny fanozonana sy ny fitahiana. Ebala no fanozonana. Nijoro teo amin'ny lafiny roan'ny fiaran'ny fanekena nanoloana ny mpisorona ny zanak'Israely. Nisy vondron'olona koa nijoro nanoloana ny Ebala. Ny vondrona iray kosa nijoro nanoloana ny Gerizima. Nitondra fanatitra izay naneho tandindona ny asan'i Jesosy ny zanak'Israely. Neken'i Jesosy niozona rehetra teo amin'ny fanekena mba hahatonga izay rehetra mino azy azo ny fitahiana ao amin'izany. Nahoana no nadikan'i Josoa teo amin'ny tsangam-bato izay hitany rehetra ny lalàn'Andriamanitra? Manasanao iara-maka andinin'ny vitsivitsy. Deutéronomie 4:12. Deutéronomie 4:12. Dia mitandrema fandrao adononao Jehova izay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny trano nandevozany. Salamo 7:7. Salamo 7:7. Mba hametraka ny fanantenany amin'Andriamanitra ka tsy hanadino ny asany fa hitandrina ny didiny. Mora manadino sika olombelona. Noho izany, nanome fampatsiarovana maro antsika Andriamanitra. Anisan'izany ny fanasan'ny Tompo. Mampahatsiaro antsika ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra ho antsika io fanasana io. Amin'io fotoam-pivavahana io koa no hanavozantsika ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Amin'ny mahafiangonana antsika dia azontsika atao ny mampatanjaka izany fifandraisana izany mandritra io fanasana io. Miara-manaiky isika ry mpiara-mianatra namana fa indraindray dia adinontsika ny Tompo ary miezaka manao zavatra araka ny herintsika isika. Sady izany hoy ianao, ino nefa ny vokatr'izany? Tsy fahombiazana fa tso-panantenana. Andesika iombona amin'ny mpanao salamo izay milaza ny toerana miatrahany an'Andriamanitra. Salamo 5:5. Salamo 5:5. Ataoko eo anatriako mandrakariva Jehova, fa eo ankavanako izy ka dia tsy angozogozo aho. Izay no mamarana ny fiarantsika mianatra androany. Manome fotoananao ao amin'ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy raha sitrapony Tompo. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR